Faly miarabanao indray tompolasy tompovavy amin'izao fandaharana aramaso izao, fandaharana izay anasanana solombavambahoaka iray isan-kerinandro. Manana vahiny indray isika ao amin'ity androany ity izay tsy iza fa ny solombavambahoaka avy any amin'ny distrikany Lalangina iny faritra Matsatram-bony dia ny solombavambahoaka Rivitina Richard Chambosco. Faly miarabanao Andriamatoa solombavambahoaka, ankasitrahana feno ianao nanaiky nandray anay ato amin'ity tokantrano misy anao ity ary mankasitraka anao ihany koa nanaiky ny vahiny amin'izao fandaharana aramaso izao. Ya, voalohany indrindra dia faly miarahaba atsika rehetra, indrindra ianareo amin'ny mikarakara an'ity fandaharana aramaso ity. Ary eto ihany koa dia miarahaba ny vahoaka izay manjoy mijery sy miaino an'izao fandaharana izao. Ny fantaniana voaloha-petrakay Andriamatoa solombavambahoaka, inona no azonao ampahafantarina amin'ny mpanaraka ny fandaharana ny mombamombanao, ny lalana nitiavinao ka nahatonga anao ho tonga eo amin'izao sehatra misy anao izao? Voalohany indrindra aloha ny lalana izay nodiavina dia raha ny fianarana moa zany dia mitovy amin'ny olona rehetra ihany. Fa ny mampiavaka azy dia ny hoe teo amin'ny lafin'ny lalàna izay teo andray njato fianaratsoa no nianatra, rehefa avy eo moa nanohy tany université Lille any Frantsa ary namarana administrateur civil tao amin'ny ENAM. Raha ny ara-politika moa zany amin'ny ankapobeny dia ny asako taloha dia mpandraharaha, manao transporteur sy ny varotra. Fa raha ny ara-politika dia niainga teny amin'ny tena atao hoe teny amin'ny fototra, teny amina komity pokotany, adjoint maire, conseiller, nanao ben'ny tanàna, président OPCI ary lasa député moa ankehitriny no sady membre ny haute cour de justice. Izay ngamba ny lalana izay nandehanana moa teo amin'ny lafin'ny ara-politika ngamba amin'ny ankapobeny. Ankasitrahana feno ianao Andriamatoa solombavambahoaka amin'izay fitantarahanao ny mombamombanao izay tena mahaliana tokoa raha ny lalana nitiavinao ka nahatonga anao eto amin'izao sehatra mahasolombavambahoaka anao izao. Tianay fantarina indray Andriamatoa solombavambahoaka hoe manahoana ny fomba fanaovanao ny tatitra eny anivon'ny distrika misy anao mba hiatefa amin'ny vahoaka na ny mponina izay adidinao ny afatra maro samihafa tianao ampitaina. Ny fanaovana ny tatitra aloha voalohany indrindra dia isaky ny mivory avy any Antananarivo dia misy hainao manjery miara-miasa aminay zany. Hainao manjery miara-miasa aminay eto dia ny radio katolika. Miditra amina fandaharana atao hoe dia lazaiko arty izay za isaky ny session dia misy andaharana eo amin'ny adiny iray eo ilay izy izay bebeno indrindra dia amin'ny faritra izay misy anay. Misy ihany koa ny tatitra amin'ny radio ny tekitenen'io ireo mpanao gazety hafa izay manasa zany amina fandaharana manokana ary misy moa ny valandrisana atao amin'ny mpanao gazety rehetra. Fa eo ihany koa ny fandehanako amin'ny commune maro isan-karazany. Raha tamin'ny herintaona zao zahay dia voatetina indroa na intelo ny renivohitra commune. Tsapanay anefa fa tokony mandeha eny anivon'ny fokontany ny zavatra andehananay. Tamin'ity taona ity zany zahay dia nisafidy ho amin'ny fokontany farany lavitra indrindra. Misy atao fokontany Ranomena any amin'ny lalana mandeha tongoina gara Ranomena dia mila mandeha tongotra Adinirofo tonga any dia mandeha masinina rehefa miverina. Misy fokontany atao hoe amin'ny Amondrabe ao Androy mandeha amin'ny 7 maraina amin'ny 5 hariva vao miverina amin'ilay toerana tonga ny tômôbila indray rehefa avy eo. Zany hoe any zahay no mandeha ao anatin'ireny olona ireny. Vao tamin'ny herinandro zahay mandeha any amin'ny commune any Apatsy any Ambalanivo, lavitra zany toerana zany. Ny tanjona anay zany amin'ity taona ity na ireny toerana ireny na propagandy raha tsy tonga anay ilay izy. Fa anisan'ny mahafaly dia ireny olona ireny mahatsapa hoe zao vao misy olom-boafidy tonga any amin'ny toerana izay mba nifidiana anay. Rehefa tonga any koa moa zany tsy vitany hoe manao tatitra fa mihaino ny etaetan'ireny olona ireny ary miezaka mamaly ny zavatra izay mba eritreretiny mba tokony atao any amin'ny toerana ireny fa tena mijaly ireny toerana lavitra sady tsisy lalana ireny. Amin'ny distrika misy amo misy fokontany eo amin'ny 110 eo tena tsy tonga na tômôbila na moto fa tsy maintsy andehanana tongotra. Dia izay ny fomba fanaovako tatitra zany
mikasika ny atao anatin'ny distrikta zay misy aho. Eo amin'izay resaka fitsirian'ny fotony izay iaraha-malala fa mbola misy ny valanaretina Covid-19 mbola tsy maty ihany koa io valanaretina io amin'izao fotoana izao. Manahoana ny fomba nitantananao an'izay valanaretina izay dia inona no lesona azo tsoahana nandritra an'izay vanim-potoana izay mba ahafahana miatrika amin'izao fotoana izao? Reko aloha fa raha mikasika n'iny aretina iny dia tamin'ity commune ty no niaviany raha taty amin'ny faritra Tomatsiatra teto avaratra eto eo amin'ny tsena eto avaratra eto no nisy cas voalohany zany taty amin'ny faritra Tomatsiatra ary nanaitra be ilay izy ary napatahotra be ny olona maro samihafa. Ny zavatra lehibe indrindra dia ny fanerasarana tamin'ny olona. Fanerasarana tamin'ny olona satria ary ny fatokisan'ny olona satria raha ilay cas taty voalohany dia ny olona no niantso voalohany hoe député misy zavatra ohatran'izao atao amin'ny toerana misy anay dia izany no napatoky ny olona na amin'ny finoana ny olona hoe andao anatina dokotera fa lasa misy aza matahotra nareo dia tonga teny dokotera sy ny olona maro samihafa nitondra an'ilay olona ny sabona ary sitrana zany ilay olona tao anatiny ao. Ny atrehana azy dia tena mafy be dia mafy be satria lasa voaterina nanao fanentanana isa tanàna, isa tokantranon'ilay olona mihitsy mitondra moto manaitana an'ilay olona ary nizaraka kasibosy moa tamin'izay fotoana izay nisy kasibosy nomeny fitondram-panjakana izay no zaraina taty. Dia menankiray faharoa nisy ihany koa zany moa ilay fanomezana nomeny fanjakana izay zany dia nisy an'ilay nahazo an'ilay tosika fameno zany hoe misy vola izay ray hetsy eo eo nomena indroa nomena olona any amin'ny 500,000 tato amin'ny distrikta ny Lalangeny. Nisy ihany koa vasinjo izay nizaraina tato nisy olona any amin'ny 700,000 any nahazo tao anatin'ny commune enina ambin'ny folo tao anatin'ny 4. Ireny zavatra rehetrarehetra ireny zany mba nanampy kely tamin'ny fitantanana sy fitenenana tamin'ny olona. Fa anisan'ny olana zany dia manana eritreritra ny olona hoe aretin'ny any andrenivohitra ilay Covid-19 fa tsy mahavoana ety ambanivohitra zany. Dia rehefa jeren'ny olona koa moa zany ohatrany hoe ilay olona izao ny voa zao dia izay ny tena olana ohatrany hoe tsy dia mino zareo amin'ilay fisian'ny aretina. Dia manahirana be mihitsy eo koa moa zany ny fomba mampanao aty rehefa misy maty ilay fiandrasam-paty, ilay mivorovoro sy ny maro samihafa na ny fanaovana asa eny amin'ny tanimboly dia mitambatambarana foana zany. Izay zany ny olana aty amin'ilay fanentanana ny Covid-19 fa ankehitriny moa efa miezaka ihany ilay mampiasa ny kasibosy ny sisa ny tokony andraikitra rehetra manentana maro samihafa fa tsy mora ilay izy satria no ilay toetrandro sy ny fomba mampanao rehetrarehetra dia misy résistance ihany ilay olona ao anatiny. Hadidy goavana imasoan'ny Transparency International Madagasikara moa ny ady amin'ny kolikoly Andriamatoa Solombavambahoaka ho anao manokana inona ny sosikevitra azonao ampiarina hiadiana amin'izay kolikoly izay? Ny ady amin'ny kolikoly dia ny fanaovana ny mangarahara. Misy zavatra anankitelo afaka teneniko antsika. Ao ohatra ny fandraisana ny mpiasam-panjakana io tato amin'ny distrikta ny Lalangina zany tamin'ny andron'ny ministra Paul Rabary no nisy olana ny fanaovana recrutement ary izany no nangataka tamin'ny ministra mba hatao mangarahara ilay izy ary natao moa zany era Madagasikara rehefa avy eo ary dia mbola amin'izao fotoana izao zany ilay izy. Izany hoe mitana anjara asa lehibe ny fanaovana mangarahara dia fanoroana ny olona ihany koa hoe misy an'izao zavatra zao dia izao no tanjona ao anatiny ao ary anisan'ny mila manao modely ny mpitondra. Zaho mampanetsetena no tenenako eto satria anisan'ny manome ohatra ny olona hoe zaho tsy mandefa olona na manosika olona mba ho lasa mpiasam-panjakana fa raha misy olona tokony ho lasa mpiasam-panjakana nefa dépassé-ny olona hafa izy dia miara-miady aminy ao anatiny ao hoe tsy rariny ilay zavatra izay atao anankiray ity zany. Izay zany no ataoko ny olona ary be da be ny olona efa nataoko modely any amin'ny olona any hoe jereo ry misy olona ry misy comité de soutien fa nirahena tao anatin'ny lista satria misy olona manao déclaration tao anatiny ao. Raha izay faharoa eto amin'ny distrikta ny Lalangina ihany koa no nangataka amin'ny resaka bokon'omby
raha misy bokon'omby atao hoe fiba, pasiporo, ary misy bokon'omby zay tena hoe bokon'omby androatana an'ilay omby mihitsy dia zaho no anisan'ny nangataka an'izany tamin'ny filoham-pirenena sy ny gouvernemanta hoe aleo mba apetaka eo amin'ny boky na le taratasy le vidin'ireny anina reny satria fantatsika fa ny fiba anankiray taratasy anankiray ny fidianan'ny mpiompy anazy dia any amin'ny 500 na 500 misy 5,000 raha ny amin'ny région hafa dia ankehitriny tafavoaka zany izay fotoana izay ary ampiarina eran'ny Madagasikara ato amin'ny district ny Lalangina manomboka amin'ity volana marsa dia efa nanentana ny olona rehetrarehetra izay fa mividy ny ben'ny tanàna dia izany no mividy azy any Antananarivo dia averina any amin'ny ben'ny tanàna ihany koa iny mba fiadina amina kolokolo daholo zany zay hoe mba tsisy samy ianao mividiny zany reny resaka bokon'omby reny. Ny zavatra anankiray fahatelo amverina amin'ny taloha satria zaho dia ben'ny tanàna taloha anisan'ny nampiavaka tamin'ny ben'ny tanàna dia nanao mangarahara sy mamerina ny taberna andraikitra tamin'ny olona rehefa nanao hetra dia azo porofoina zany tamin'ny commune ato avaratra eto Alakamisy Amboma no nanaovana hoe ny hetra izay alohan'ny olona dia misy asa fampandrosoana averina ny aminy raha izay faharoa ny olona izay maka ny hetra rehetra dia mba misy tombontsoa miverina ny aminy ny reny mpakahetra reny dia nisy nahazo bisikileta, mahazo radio carte, mahazo famantaranandro, mahazo misy zavatra azony zany izay fanarahana izy io hoe izay mahazo pourcentage zao dia mahazo an'ity fanarahana eo amin'ny anina eo ary tamin'izany fotoana zany no nazahoanay loka tamin'ny projet Besleo tamin'izany fotoana zany niaraka niasa tamin'ny Suisse izy sy nisy fiansy Madagasikara fa tato anatin'ny faritanin'ny Fianaratsoa dia ny commune izay niadidiko no mandoa hetra indrindra ny olona mazoto mandoa hetra indrindra ny olona satria amina resaka fanetanana ny asa izay atao anaminy dia mandoa hetra ny olona. Anisan'ny asa nataonay tamin'izay dia hoe manentsika dahalo ny commune izay mitendry anam-pijaly ny olona dia iny volany alohan'ny hetra izay alohan'ny olona iny nividiananay gasoil naovana entretien mena sakafony gendarme ary dia tian'ny olona ary ny olona sy terena mandoa hetra tamin'izay fotoana izay. Raha sendra mandalo ao Alakamisy moa nareo afaka manam-porofo an'izany zavatra zany tamin'izany fotoana andro zany dia hita hoe mazoto zany ilay olona fa ny olana rehefa miala teo ianao dia miemotra ho azy ilay olona amin'ilay fandoavana hetra. Izay zavatra anankitelo zay zany no karazana modely angamba no nataonay na teo amin'ny district dia nisy ihany koa izay efa natao teo anivon'ny commune ary azo atao ilay izy. Mahaliana dia mahaliana tokoa Andriamanitoa ny vavam-bahoaka izay fanazavanao izay momba ny andraikitra raisinareo momba ny ady amin'ny kolikoly. Inona ary no afatra ampitainao amin'ny mpanaraka ny fandaharana izay tsara ho fantatra rehetrarehetra tokony ampitaina amin'izao? Ny afatra izay tiako ampitaina amin'ny tsika izay mijery ny fandaharana dia hitatsika fa eto Madagasikara dia miverimberina ny korotana ary sy eto Madagasikara rery ihany izy io fa na ao Afrika hitatsika any Azia, any Birmanie, any États-Unis miverina foana ny korotana. Zavatra tsotra nandritra ny 4 taona dia safidian'ny olona hitondra azy ny tenako mpanetretena no anaovako an'izany fa rehefa nieritreritra hoe inona no zava-dehibe tao ana safidianan'ny olona dia ny hoe fantan'ny olona le tanjona izay andianana izany hoe rehefa vidin'ny olona ny tenako dia misy taratasy zay omenan'ny olona zay ny fomba fiasako na ben'ny tanàna na nanao député ity dia teneniko ny olona hoe ity no fanamby omeko anareo tamin'izao mandako zao raha ao anatin'ny afaka 2 volana dia anisan'ny vita ny fanambiko nataoko ny olona aloha zavatra vaovao indray zany zavatra izay resahana dia tokony mazava zany zay amin'ny mpitondra rehetrarehetra izay vidin'ny olona zany ary ny olom-boafidy dia tokony hanampy an'ireny ny olom-boatendry dia tokony hanampy an'ireny olom-boafidy reny amin'izay fanatanterahany ny asan'izay. Faharoa ny afatra izay tiana ampitaina ihany koa dia hoe tokony hanara-dalàna isika. Ny fiverimberenan'izao korotana misy eto amintsika zao dia ny tsy fifanarahan-dalàna sy te hanara-dalàna fotsiny izao ny olona
mieritreritra te hanova constitution isaky ny 5 taona isaky ny 10 taona isaky ny inona fa tsy te voafehin'ny lalàna ny rehetra zany ao anatin'le izy. Ary indrindra moa zany ho antsika vahoaka dia hafatra ny tiako lazaina hoe marina fa misy ny tombosoantsika tsirairay izay kasana isan'andro fa misy mifameno amin'ny tombosoa ny daholo be ihany koa ny mahasambatra anao na mahapety ny fiainanao. Anisan'izany ilaina ny fandriam-pahalemana, ilaina ny fahasalamana izay hitambarina, ilaina ny fampianarana. Izay zavatra izay nefa tsy hitantsika raha tsy miara-miaina amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny raharaham-pirenena ny olona tsirairay avy amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana sy ny fanaraha-maso ny asan'ny mpitondra mba ahafahana manisy na manatsara amin'ny ho avy amin'ny olona tsirairay avy. Ankasitrahana feno ianao Andriamatoa sy ny bavam-bahoaka amin'izay fanazavana samihafa nentinao izay ankasitrahana ihany koa ianao nanaiky vahin'ny fandaharana mifarana hatrio ihany koa ny fandaharantsika ho amin'ny androany ankasitrahana ihany koa ny mpanohany ny fandaharana dia ny PNUD sy ny PBF misaotra anao nanaiky nanaraka anay hatramin'ny farany ary manome fotoananao indray amin'ny herinan'io toy izao. Veloma tompoko.